mianatra eo tongotrao. Fahalomeravantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesina ho an'ny lehibe amin'ity anio ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola meny izao fotoana manokana izao ihany koa fa atsika mandray ny fahasoavany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaka isika. Ianay tsara indrindra-danitro mbola fahaly ny fonay miantso ny anaranao amin'izao fotoana izao. Misaotra ny amin'ny fitahinao sy tantananao ny mpanomponao tsirairay avy. Hirenay ihany koa raha hiasa ao am-ponay sy ao an-tsainay ianao ka tsy handahary fotsiny ihany fa hitoetra mandrakariva. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe mampionona tafio-drivotra. Asaiko ianao maky ny marika toko faha-efatra andiny fahatelo 5:30 ka hatramin'ny 9:40. Ahafantaranao ao ny zava-nitranga ao amin'ny tantara anankiray ary inona moa ny anarantsika avy amin'izany momba ny hoe iza tokoa Jesosy. Teo am-piandohan'ny marika toko faha-efatra dia niditra tsambokely Jesosy mba hampianatra amin'ny vahoaka teny amoron-dranomasina. Ao amin'io andalan-teny io ihany dia toa nivoaka ny sambokely izy ary niresaka manokana tamin'ireo mpianatra. Ankehitriny tao amin'ny taorian'ny andro naharitra na mpianatra dia nitondra an'i Jesosy tao anatin'ny sambo tahaka azy ireo mpianatra. Izany hoe tena reraka be. Avy hatrany dia resy tory teo amin'ny onjan'ilay sambo izy izay ho eo amin'ny vodin'ilay sambo izany nisy azy. Nisy tafio-drivotra mahery teo amin'ny farihy ary atahorana hilentika ny sambo rehefa namoazy ny mpianany. Mahagaga fa nandidy ny rivotra sy ny onja ampitsahatra ny rivotra i Jesosy. Tony lehibe no mipetraka eo ambonin'ny farihy. Mazava ho azy fa natahotra mafy ny mpianatra rehefa mampiseho ny herin'i Andriamanitra. Ny tantara ao amin'iny marika toko faha-efatra iny dia mifanaraka amin'ny lamina anankiray ao amin'ny Baiboly momba ny teofania, ny fisehoan'Andriamanitra na ny iray amin'ireo anjeliny. Toetra 5 no iraisan'ireo fisehoan-javatra ireo. Ny voalohany dia ny fanehoana ny herin'Andriamanitra. Ny faharoa ny tahotra ny olombelona. Fahatelo ny didy hoe aza matahotra. Faha-efatra ny tenin'ny fanambarana izay nisehoan'Andriamanitra na ny anjely. Ary faha-5 ny fihetsiky ny olombelona manoloana ny fanambarana. 4 amin'izy 5 no hita ato amin'ity tantara ity. Ny fampitoniana ny tafio-drivotra dia fanehoana ny herin'Andriamanitra. Ny tahotry ny mpianatra dia ny tahotry ny olombelona. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe nahoana ary ianao no matahotra dia ilay hoe aza matahotra. Ny fanontanian'ny mpianatra hoe iza ary ity dia ny valitenin'ny olombelona. Ny tsy ampy dia ny tenin'ny fanambarana. Ity tsipirian'ny tsy hita ity dia milalao amin'ny fahazorikevitra ny fanambarana. Ny tsy ambaratelo izay mamakivaky ny boky manontolo izay ivoahan'ny marina momba an'i Jesosy. Izao ny fanontanian'ny mpianatra manao hoe iza moa ity no manaiky azy ny rivotra sy ny ranomasina. Manosika ny mpamaky ameny ny valiny reto teny tsy hita ao amin'ny fanambarana izy. Izy ny zanak'Andriamanitra, izy ny Kristy mihitsy. Eritrereto ny herin'Andriamanitra ary ahoana no ahafahanao mianatra miantehitra amin'izany hery izany sy matoky an'izay amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao. Iriko tokoa ny mba ahafahanao mahatsapa an'izany herin'ny lehibe izany ary ihany koa mitoky fa izy dia mahavonjy antsika amin'ny fotoana rehetra. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Ampianaro izay hitoky aminao, atoky anao amin'ny kely indrindra ary atoky anao amin'ny lehibe ihany koa. Atoko fa tsy manam-pataperana ny herinao ary na ny tontolo iainana sy ny zavatra rehetra na ny ranomasina, ny onja sy ny rivotra aza dia manaiky anao. Maika moa fa ny olana misy amin'ny fiainanay rehefa miteny ianao dia mitsahatra izy ireny. Izahay kosa nefa dia omeo herim-po, omeo finoana ary omeo faharetana aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.